Ny tononkira manome toky izany Jesosy no asandratray amin'ity tolakandro ity tokoa. Ary maha-olombelona matetika tsy ny feno no omenay fa izay sisa. Amin'izao sisa izao dia hivoady tokoa izahay fa hanompo anao. Firy izany sisa izany? Sao dia sisa tsy mahafeno ny zavatra takino aminay tsirairay. Sao dia sisa efa nitotoron'izao tontolo izao. Kanefa Andriamanitra anao mahay manavao ny zavatra rehetra, eny hatramin'ny maty atsanganao ka lasa vaovao indray. Izany Jesosy no angatanay amin'ity tolakandro ity tokoa. Satria mbola misy andraikitra lehibe izay napetraka ao aminay ho tanterahanay koa. Ka olombelona feno no takinao fa tsy olombelona sisa. Toka iray haly eto izahay dia tsapa tokoa hoe izao no zavatra tianay hanomponanao koa. Misaotra amin'ny fotoana rehetra izay fanamenao. Ary misaotra amin'ny fanahy izay arotsako amin'ny olona rehetra izay mangataka an'izany koa. Ary izany no angatany amin'ity tolakandro ity mba homenao anay koa voninahitrinarina. Amen. Mamerina ny fiarabanina ho antsika rehetra tokoa. Manakaiky ny famaranana ny isa taon'ny Karmalaza satria raha fitsontsika no manokana ny mpiandry araka ny efa voalaza tamin'ny maraina teo. Araka ny lahateny izay nalahatra moa izany dia ny fifoazana Karmalaza manatrika ny jobily 570 taona. Dia tiako ihany manamarika amin'ity voalohany ity fa io jobily izay ankalazaintsika io dia tsy jobily ny olombelona. Satria raha velona teo ny renitsika mama volavana Germaine dia feno amin'ny 770 taona izy atao hoe randroany. Satria tamin'ny 770 izy nodimandry valopolo taona izay. Dia hatramin'ny alany mandra-pahatonga an'izao nisy 720 taona. Izay mahatonga milaza hoe fa 770 taona zany ny taona maha-olombelona. Kanefa tsika ankalaza ny 570 taona. Ary matetika moa izay ny fampianarana. Izy tsy dia miresaka olona fa miresaka asa. Ka ny orenany Karmalaza zany io ankalazaintsika io satria raha ny olona nitoby tamin'ny 1,790 dia feno 570 taona izy amin'ny taona ho avy. Fa nanina no naharitra izany atao hoe asa izany raha miteny vazaha moa dia resaka institution. Raha niakatra tity ny mpampianatra tamin'ny maraina dia nilaza hoe voaingana izay tany Ivory nankalaza ny 20 taona ny salta. Dia tsika izany fa ny zavatra naorina no ankalazaina. Ka raha miresaka zavatra naorina, inona daholo ny zavatra miditra anatin'ny zavatra najoro izany. Mama dia nanana tombontsoa manokana. Rehefa natsoiny Jesosy izy hanao ny asa, dia Jesosy mandamina ny planina hoe androany ianao eto rapitso anao amin'ny toerana tahaka an'izao. Tsaroako efa taona elaela rehefa nitondra azy izay hoe andeha hamangy ny toby an'i Kristy voaomba. Tongava amin'ny 5 maraina fa mandehitsika satria lavitra ny lalana. Tonga tao an-trano amin'ny 5 maraina, miandry amin'ny 7, amin'ny 8, amin'ny 5 tolakandro voalazain'i Jesosy izy hoe mandehitsika. Dia lavo alina nakany lalany Majunga. Ianao amin'izany fonctionnaire mitantana ny congé. Efa jerevana hoe mba amin'ity tsy fiasana ity no ahafahana mandeha. Fa izy dia milaza hoe tsy afaka mandeha raha tsy Jesosy no mampietsika. Ka na dia ny fikasan'ny olombelona hiala amin'ny 4 maraina, amin'ny 5 tolakandro izy vao mandeha. Ary izay fanekeny 100 isan-jato ny tenin'i Jesosy izany no zava-dehibe. Eto dia efa mahita resaka hoe tsy diso ianareo dia efa afindranay eny ampita eny ny entanay fa rapitso izay andeha hody. Nefa ten'Andriamanitra milaza amintsika hoe raha sitrapon'Andriamanitra dia andeha izay rapitso. Fa tsy tsika no mibaiko handeha rapitso. Ny rapitso tsy atsika. Ary izay atao hoe hery izay no zava-dehibe tamin'ny mama izany. Resaka azy kely satria ny asa no resantsika amin'izao fotoana izao. Ny faharoa tsy zavatra tsara ihany no resan'i Jesosy aminy fa ny zavatra ratsy ihany koa. Ny atao hoe ratsy dia misy olona voatery vodimandry. Ary anisan'izany ny anadany anankiray. Lazain'i Jesosy taminy io anadanao alaiko rapitso. Lazay vo aminy. Dia salasala izy hoe ahoana ny ilazako an'izany amin'ny anadako, ho faty izy. Jesosy tsy azo edikevitra.
fa inona ny sisa mba hafako milaza amin'ny anadako hoe zao ny afatra Jesosy dia nanaovako sakafo tsara izy mba hovokisako sakafo. Ay moa ny olombelona ty na dia tsara ny sakafo maty ihany, fa te haneho izy zany izany fitiavan'Andriamanitra zany amin'ny olona anankiray. Ny farany ohatra izay resiko momba azy dia hiditra amin'ny jobily manaraka atsika, tsy tsika no resako an'izany fa ny fiainana ankapobeny ny fiainan'olombelona, ary izy manomboka amin'ny 5 maraina dia efa mandray olona hatramin'ny 10 alina izay vao mandeha sakafo. Misy olona anankiray izay nanahirana azy fa ny resako teto ihany fa averiko ihany tiako satria anisan'ny zavatra ho resantsika rehefa hanao ny vision ny vina amin'ny taona manaraka atsika. Io dia isan'andro mivavaka amin'ny zanany io dia voatsoran'i Jesosy dia misambobola amin'ny olona rayndray dia tsy aloha indray nitrosa dia mankaty amin'ny mama dia voatsoran'ny mama, ary indray volan'ny mama posy mihitsy ny mandohany hitrosany olona. Indray mandeha tonga ny banky Jemanina lazaiko ny BFV izay mikaroka azy naniraka polisy. Matory eo am-pefilo androany rapitso matory any 67 afaka pitso any Ambohibao. Nagataka tamin'i Jesosy mama hoe ty olona ty dia be trosa, tsy hitako intsony izay ho resana aminy, hanome toky azy dia ho alon'i Jesosy hitrosanao. Dia Jesosy moa manana ny valiny. Rapitso ny polisy hikaroka ny olona io, amin'ny aliny maty ilay olona. Izay hoe ny valim-bavaka, olona tokony hanefa trosa nefa maty. Izay izy mama ny lalana hitan'i Jesosy hanavotana azy, ka tsy misy olona manana trosa amin'intsony zao fa afaka izy. Tsy hoe nareo be trosa ko faty rapitso izay ny lazaiko. Fa ny tiako ambara zany rehefa hitrosa dia izay azonao averina ihany no trosaina. Ary rehefa mampisambola koa izay zavatra foinao koa no omeo olona. Fa raha misambotra rahetsy aminao ny olona ka tsy foinao zany fa 2 alina ny foinao, omeo azy ny 2 alina mba tsy hanenina ianao. Mamerina izy tsara, tsy mamerina madio ny foinao. Fa manome rahetsy ianao kanefa lasa ota rehefa avy eo. Satria isaky ny mahita an'iny olona iny dia mitrosako volako sy ny sisa. Ary misy olona tsy miditra fiangonana satria misy ihany izay trosa zay. Ka raha hiditra vina ny fifoazan'ny toby lehibe an-karamalaza, hitrosa vola be. Sa hatoky an'i Jesosy amin'ny fanaovana izany vina izany. Fa araka lazany fa 5-70 taona tsika amin'ny taona ho avy, tsy io taona anankiray ihany ny anaovana ezaka, fa hanao ezaka tsika mandritra ny 10 taona. Rira vao nanomboka ny asa mama dia zavatra 5 lazain'i Jesosy taminy. Voalohany ny lafiny ara-panahy, dia ity fiangonana ity izany. Ary rehefa akaiky ny fotoana izay andehanana tsy vita ity fiangonana ity, dia nalahelo izy hoe ho hitako ihany ve izany fiangonana izany. Ary inona no lazain'ny olona amiko raha tsy vita ny fiangonana hoe mandanga mama satria ny tranon'Andriamanitra tsy vitany. Sao ihany fa mba vita ity tapany voalohany ity nodimandry izy. Tatsika nankalaza ny fomba rehetra tamin'ny fandevenana azy. Fa mama dia ny ara-panahy no zava-dehibe. Karakalaza jobilitsika 10 taona manaraka, tsindriana betsaka izany ara-panahy izany reheto an-karamalaza. Ten'Andriamanitra anakinany azy moa dia Isaia 4:50 hoe alalao ny ambaindainao. Ary hitatra any ankavia sy any ankavanana ny taranaka ao. Ary ny jentilisa ny mponina atao hoe vaovao izany tanàna izany. Satria fa niveriberenantsika Isaia 4:50 manomboka amin'ny ambanimbany. Ka ho afaka ny henatrao, izany voalazan'i Isaia. Ny fatanorano ho fafana. Fa zavatra vaovao no hitanao amin'izany zavatra izany. Hitatra izany ity toerana ity, hitatra mankany amin'ny jentilisa, hitatra amin'ny toerana maro. Ka mila halalana ty ambaindainy ity toby an-karamalaza ity. Resaka voalohany araka lazaiko tao ara-panahy. Ahoana nefa ny ampatanjaka izany ara-panahy izany eto an-karamalaza? Ny mampatanjaka azy dia ny fiaraha-miasa ty toby ity amin'ny fiangonana Luterana satria nanaiky izy fiangonana Luterana Malagasy no milorona eto.
mitovy fijery amin'ny toby an-Karmalaza ve ny fijerin'ny fiangonana. Mbola velona mama, mbola sinoda anankiray teto, rehefa nendry pastora eto ny sinoda dia miresaka aminy. Izy mama ny pastora tianao, dia mivavaka izy dia manome anarana dia nanaiky ny sinoda tamin'izany fotoana izay. Taty aoriana rehefa ny matanjaka ny fiangonana Loterana tsy mila mihevitra ny mama intsony. Tsy izy irery no tenenan' Jesosy fa zahay koa no tenenan' Jesosy. Ary mampalahelo tsy misy pastora rasy na tsara. Fa io pastora tsy dia mahomby loatra hoe ny alepaso any fa toby io no hitaizan'ny pastora. Tsy ny toby no mitaizan'ny pastora fa ny pastora no mitaizan'ny toby. Raha tiatsika ho tazomina izany lafiny ara-panahy mahasahirana ny renintsika izany, dia mba tokony hisy fiarah-miasa izany amin'ny institution anankiray fiangonana Loterana sy ty institution toby ity. Mba pastora mahita izay fahitana izay no ilaina eto. Fa tsy ny marary indray ny hitaiza pastora fa mifamadika izany. Ary ny fiangonana Loterana izay miara-miasa aminy atsapany andraikitra satria misy marary saina betsaka koa izany. Inona no fahitany fiangonana Loterana amin'ireo olona marary saina? Manana programa amin'izany be izy. Fa ny an'ny mama dia lazainy hoe ireo zanako, ireo ny arenako, ary ireo nomeko voninahitra. Fa ny olona andeha aty Karmalaza tsy hijery tanàna. Misy tanàna tsara manomboka ny Vohipeno, Andembaka, Manakara, Farafangana, mamirapiratra ireo. Ka tsy ireo ny alehan'ny olona Karmalaza fa ireo marary saina izay monina ireto ny manome voninahitra ty toby ity. Isaorako ianareo izay manome fanomezana ity vola ho an'ny marary ity, vola hikarakarana ny mahantra ity, satria izay no maha institution mampatanjaka an'ity toby lehibe an-Karmalaza ity. Ka tsara ihany ny alalantsika izay vina izay hoe anatin'ny 10 taona manaraka 570, 700 mandra-pahatonga 520 manaona ny tranony marary. Tamin'izao fotoana izao ny manam-pahaizana dia mijery hoe kely loatra ny trano hitaizantsika ny marary saina eto Karmalaza. Satria mipetraka amin'ny mpiandry izy raha misy efitra ray na efitra roa. Nefa ilay mpiandry manan-janaka koa. Manahoana ny sécurité ny mpiandry izay mitaiza marary amin'izao fotoana izao? Efa ny zavatra nitranga teto, midoran'ilay marary saina ny tranon'ilay mpiandry dia may ny tranony. Izy afaka miteny hoe izaho marary anie. Ka reny zavatra ireny izany anisany ho azorontsika anatin'ny 10 taona manaraka. Ahoana ny hanampiana ny olona izay mitaiza ny marary, ary raha mitranga izany accident mahazo trano izany, manana vola hoentina manarina izany trano izany dia mitoby lehibe an-Karmalaza. Ary eo tsy maintsy atao an-tsoratra. Araka lazaiko teo hoe ny ara-panahy ny zava-dehibe amin'ny mama. Ka ny asa rehetra dia tokony hisy sary ny ara-panahy maneho an'i Jesosy na ny tokantranon'ilay mpitaiza, na ny amin'ny arabe, na amin'ny fiarahamonina. Somary reraka kely ihany ny ara-panahy. Tsy mamenatra milaza an'izany, mety fahadisoana mety fahadisoana izay mipetraka eto. Fa rehefa naniraka ny zanantsika naka statistika omaly. Hoe firy ny trano eto Karmalaza ny arakin'izy ireo 800. Firy ny olona mipetraka anatin'ny trano? Moyenne 10 isan-tokantrano. Manome any amin'ny 7000 any ny olona tafiditra anaty trano. Firy ny mpivarotra? 1/9 amin'ny 100 mpivarotra daholo. Isa taona afaka 20 taona ve ho tsena be? Zay ve nankalaza itsika eto manaraka? Ka ny angaviana raha atao tsena be izy dia mbaza atao 2 août. Mamorona fotoana hafa indray tsika dia amin'izay tsena be ny Karmalaza dia tonga aty daholo ny mpivarotra. Dia hitantsika hoe firy ny mividy entana. Fa raha tsy izao tsika no mametrapetra an'izay zavatra izay dia tsena ny Karmalaza ny atao tahaka ny tsena ny Azoma any Antananarivo. Eto dia mitodika kely amin'ireo chauffeur-ntsika izay mipetraka eny amin'ny parking. Efa tara moa izy ity fa resako ihany fa ny manaraka dia tsy ho avy ekena intsony. Eno aty Antoby ny hira alefan'ny olona anatin'ny fiarakodia ary tsy mba hira fivavahana. Mitaraina ny olona izay mipetraka eny. Ka ho antsika izay mitondra chauffeur aty mba jereo dia chauffeur kristiana. Fa tsy hiran'izao tontolo izao no atao masaka eny. Tsy nanana fotoana nepeta moa izay fa dia lazaina amin'ny taona ho avy dia tsy handefitra amin'izany.
satria tsy ara-panahy araka nametrahany mpanompony azy izany na dia hipitany rano dia tobo ny anarany ka ezaka izay hametraka ho parleur ngeza be amin'ny hoavy dia mifaninanao ny parleur anankiroa. Ara-panahy ny zava-dehibe amin'ny mama mba hitan'i Jesosy ny olona, satria rehefa jerena ny vola lanitsika tsirairay makatia farafahakeliny raha etsy inona no entina mody apalobe fa ny kendrena dia ny tenin'Andriamanitra izay masaka eto no entsika mody izany. Ka ireo izany fiaraha-miasa izay tsy maintsy jerevana hoe raha ara-panahy no tsindrin'ny mama dia miara-miasa amin'ny fiangonana ny hametraka izany ara-panahy izany. Manaona ny fampianarana ny mpiandry, manaona ny fanaovana ny asa fampiarezana amin'ny tranobe, manaona ny programan'ny mponina izay mipetraka eto. Tsy vitanay irery izany fa hiara-miasa amin'izay pastora mipetraka eto. Fa raha tsy manana izay fijery izay ny fiangonana mpaniraka ny misionerany dia manginy mandrindra ihany miasa izany. Raha milaza an'izany hoe tsy mikritika an'izy an'izy fa mahatsapa sahady hoe izao no ho avy anatiny 20 taona manaraka. Raha ara-panahy no resana, manaona ny olona handray izany ara-panahy izany. Ataoko hoe 10 taona 30 taona lasa ny olona miakatra tobo izany dia mangovotra toerana masina ity foka sigara izany matahotra. Mahita ny pastora tamin'izany Ben Abdallah mbola tratraka no mandalo izy manao pardessus mainty be izay mandositra daholo ny tanora satria manana fahamasinana izy. Fa iza no misivana ny olona izay te hipetraka eto Karmalaza amin'izao fotoana izao. Anatin'ny ezaka atao izany anatin'ny 10 taona mba misy zavatra mitsoratra hoe raha hono eto Karmalaza ianao izao ny fomba. Raha misy olona hivarotra fotsiny andehanana eto dia ngamba tsaratsara lavina izany fa mipetraka ny vatana izy mamonjy fotoam-pivavahana. Fa mitombo betsaka ny mponina eto kanefa tsy misy mampandroso ny asa fitoriana ny filazantsara dia varotra ny ataony. Ireo izany anisan'ny asantsika ampiana izay olona mipetraka eto, ny komity, ny pastora sy ny sisa hoe reto ny fanontaniana apetrao amin'ny olona izay tonga ary hanao inona tokoa. Dia mba misivana izany hoe reto olona mandalo, reto olona monina mitady amin'i Jesosy, mba manana anjara ara-panahy ny olona tsirairay. Ka ny anaovana izany soratra izany dia hanamafisana ny atao hoe institution anankiray, satria efa lasa institution Karmalaza. Ny atao hoe institution dia mazava ny fomba fitantanana, mazava ny programany ary mazava andeha ho aiza izy ary hakaiza izy. Ireo izany anisany mety hahafaty ny toby anankiray raha tsy voasivana ny olona izay miditra manorina asa eto. Tsika mandehandeha makany Farimena, makany Soatanana fa indraindray tsy voavaka intsony ny toby sy ny tanàna. Ny tombony mponina dia voagezao ny toby. Sanatria mitondra solomaso ianao vao hita hoe ity ilay toby fa varotra daholo manodidina. Ka izay no arovana izany amin'ny Karmalaza. Karmalaza dia safidy mandra-pilazan'ny fiangonana Loterana Malagasy ny fanapa-kevitra hoe tsy manaiky ny resaka sodomita ny eto. Ninona no lazain'ny fanjakana dia mandroaka ny toby. Efa nisy anankiray atao hoe tamin'ny taona lasa izany. Avy ihany izy lazaina marary mitsaboina teto. Ary rehefa amin'ny alina feno sanatria ny resaka ankizilahy ny trano. Rehefa narana izy zavatra hafa no natao. Izy io dia gendarme tsy salama. Ohatran'i Jesosy sendra nandalo anatsoina izy, ianao gendarme retraité sa gendarme permanent samy tsabo tena. Rehefa niadiadiana dia nilazaina hoe tsaratsara aminao mody. Fa ny ankabetsahan'ny olona tsisy mahita satria manam-bola io olona io. Nefa zavatra hafa ny ataony eto amin'ny toby eto. Ka eto izany dia efa mampilaza hoe izay manana an'izany tsy demoniaka izany fa filana hafa. Dia aleo misy institution fa mitaiza azy satria manimba ny tanora eto. Ka izay izany lafiny ara-panahy voalohany amin'ny asa rehetrarehetra hoe raha vao manalokaloka ny ara-panahy, ny fivarotako eto, ny toetrako eto dia tsaratsara miala amin'ity toby ity. Fa zavatra tsy negosiable, tsy nekeny mama izany. Na havany akaiky ny misy toetra ohatran'izany dia mandroaka izy. Tsy omby ianao ty toerana ity.
Ary zay zany anisany atao priorité ezaka ngezabe amin'ny manaraka manomboka jobily fa 5-7 taona. Rehefa nanontaniana moa mama ina moa ny jobily, izy fahendrenana amen'Andriamanitra amin'ny olona mba tonga ny olona heritreritra. Ankalazany fa 5-7 taona tsika sy ny 9-7 taona mitovy ihany ny andro. Fa mba asiana toerana anankiray izy mba tonga ny olona heritreritra hoe ina moa nataoko eo anatrehan'i Jesosy nandritran'izay 7 taona izay. Ka mba tonga ny olona hipetraka, hisaina amin'ny fanohizan'ny fiainana hoe manaraka an'i Jesosy miasa mbola noho ny fahatarako. Ka ny jobily fa 5-7 taona zany dia fanditenantsika tsirairay hoe aiza ho aiza. Satria raha olombelona zany efa manakaiky fasana zany 75 ans. Kanefa amin'Andriamanitra mbola tanora izany, dia Abrahama raha ny ohatran'ny 100 taona. Zay zany ny voalohany. Ny faharoa dia ny ataoko hoe ahoana ny fomba hanoratana ireo zavatra rehetra izay misy teo. Mama moa ny zavatra nanahirana azy dia hoe tsy afaka nianatra anako, fa mba ilaiko ny sekoly. Dia anatin'ny prioriten'ny mama ny fisian'ny sekoly. Ary arabaiko manokana eto vadin'i pasteur Stefanson, izy nanokatra crèche volonté tany amin'ny 1959 tany. Rehefa tanora vavy izy mipetraka teto, nahita ny ankizy be dia be tsy mianatra, dia nilaza tamin'ny mama izy hoe aleo mama ampianariko. Nanahirana lasa ny pasteur indray izy dia tsisy mpampianatra indray teto. Lasa vadin'ny pasteur Stefanson izy dia niova ilay asa crèche. Fa ny fahatsapahany hoe mila ampianarina ny ankizy ary tenin'ny mama izany dia natao. Tanatin'ny 5-7 taona izany mbola CG foana ny ananantsika. Oviana izy io mba hiova hoe lycée Mamaneny Lava. Tsika tsirairay mampisandratra izany anarana izany hoe raha fampianarana tokoa ny ilain'ny mama, tsika rehetra reto mety mahavita lycée. Isaorana fiaraha-miasa amin'ny fanjakana fa miezaka ihany izy manampy. Sitrako an'Andriamanitra rava ny isa taona aty dia misy trano vaovao atao amin'ny toerana misy ny Ambatofinaka. Mety azo atao crèche, mety azo atao zavatra. Fa izay kapasité, izay fahaizantsika mifandray amin'ny institution hafa izay hoe ananany akarimalaza izany. Fifandraisan'ny akarimalaza amin'ny fiangonana samy fiangonana, fifandraisan'ny akarimalaza tobo samy tobo, fifandraisan'ny akarimalaza amin'ny fanjakana sy ny fanjakana, fifandraisan'ny akarimalaza amin'ny any ivelany. Tonga eto izao ny namantsika avy any Thaïlande ireo. Ina moa izao no alainy eto? Ireo zany no ezana ho atao hoe mba misy zavatra nitsoratra ka tonga ny vahiny dia mena azy hoe raha tonga eto nareo aty ny zavatra nitsoratra eto. Izao ny fomba eto amin'ny 4 maraina misy ny afatra fampahirezana. Reto ny programan'ny marary saina, reto izao dia mba tsy ho very izay vahiny tonga eto. Fa ireo namantsika avy any Thaïlande reto raha ty fiangonana ty ihany no hitany dia mbola tsy ampy izany. Ka ireo zany hiasa ngezabe ara-panahy voalohany, ara-pampianarana ny faharoa. Ara-fitsaboana ny fahatelo, io moa tenin'Andriamanitra hoe tsaboana izy, ka na otrina ny lanao, onerako rehefa miverina. Manambara izany fa ilay olona nametrahany ny samaritana tsara fanahy vola dia natokisana. Ary mbola nilaza izy hoe ampiako raha tsy ampy. Azo ametrahana vola ve ny toeram-pitsaboana eto, tahaka nataon'ilay samaritana tsara fanahy. Ary hiverina koa izy hijery ny marary. Izay ny atao hoe tobo. Be dia be ny olona marary saina tsaboina eto. Mbola tsy tratrantsika ny manana kaonty anankiray hoe mirotsaka amin'ity daholo ny fanampin'ny ny olona izay mandefa vola aty. Taloha tamin'ny andron'ny mama dia natao hoe lakozia be dia izy no mitantana ny vola. Rehefa tsy tratra ilay lakozia be, averina any amin'ny mpianatra tsirairay ny fitaizana marary. Dia very koa ilay ma-institution. Dia miezaka indray izany amerina hoe mba tokony hisy lakozia be, tsisy kaonty anankiray, mirotsaka ao daholo ny pension, dia tsapantsika hoe ara-dalàna ve ny pension alefantsika sa tsy ara-dalàna. Fa isa taona ohatran'izao dia lasa tribunal, dia tonga ny fianakavian'ny marary, tao mahiny zanakay nefa izay mandefa vola, tao botrabotraka ay, botrabotra tsy fampisakafo. Ka ireo izany miezaka ho atao tsy vitanay izany dia raha miasa amintsika tsirairay. Misy olona manana traikefa amin'izany. Ny mpandinika ny fitsaboana marary saina dia mahatsapa ihany koa. Tsara io fombanareo akarimalaza io.
satria tsy fantatra ny marary sy ny salama anatin'ity be dia be ity zao mety misy olona tsy salama fa tsisy mahafantatra ity satria misy ny intégration misy ny firaisana fa raha vao alefanao any an-janamasina ny olona dia tonga dia fantatra any amin'ny kilometatra 820 fa tsy misy olona mihitsy milaza avy manakary eo amin'ny kilometatra fa 730 satria 730 kary malaza sy manakary tsy misy milaza amin'izany mihitsy atero amin'ny kilometatra fa 730 kilometatra ka le fiomezana ny Karamalaza taloha lasa voninahitra amin'izao fotoana izao dia afaka milaza fa ny mpony eto Karamalaza maka vola any amin'ny banky mahazo izay ilainy satria zanaka Karamalaza misy fatokisana ilay institution zany tsy mila fiche de paix anisany nanamboatra ny resaka amin'ny trano ity fa dia maka vao amin'ny mpivarotra siment hoe meo fa oloko Karamalaza natoky izay tsika rehetra izay miaina eto hoe manana izany fatokisana izany mama efa ny aloha lalana nasehony fa raha vao asa mikasika ny Karamalaza dia mahatoky izy katokisana io tsika rehetra izay miriri io manana izay fatokisana izay ka izay no ezaka fahatelo ezana zany mahatoky ny olona rehetra izay miriri eto palahelo moa mbola misy any mivakitrano tsy maintsy delena hoe aiza ny falementsika ary aiza ny herintsika ataon'ny teny vazaha hoe ahoana ny hiazonana ny zavatra efa tsara conserver les acquis arovatsika izay zavatra tsara afaka mitanisa ve tsika inona ny zavatra tsara ananantsika fa tsy afaka menatra tsika izay fifoazan'ny lehibe Karamalaza fa mahazavatra tsara tokoa nanana rano tsika rehefa vita ny fivoriana maty ny rano zao nahazo mpanao solaire ty fiangonana ity ianareo izay mity reto amin'ny telo maraina mirehetra ny jiro tsy gropy fa ny mpanao solaire ny mampandeha azy ary tsy mandoa ariary ny mampandeha sonorisation raha andavanandro fa masoandro ny mampandeha azy ahoana ny arovana an'izay zavatra ary ankoatra ny fanomezana maro izay azotsika ka reo zany mila rovana ny fomba iarovana azy dia tsy maintsy misy zavatra mitsoratra raha nanome vola ny olona dia tokony ho hita hoe reto ny vola azo raha nanome fitaovana ny olona dia tokony ho izy reto ny fanomezana azy manana sekoly biblika tsika ahoana ny arovana an'ireo ny mpianatra sekoly biblika hoe mianatra araka ny tokony hoe sa tsy ampy vola sa tsy ampy borsa sa tsy ampy ireo ny ataoko hoe ankizy zavatra efa azo arovana ireo ary hatsaraina fa ny tsy mahay mitantana koa dia miaro fotsiny dia tsy mitombo izy fa ny mahay mitantana sady miaro no mampitombo izany azo mampelatana izany manana tombontsoa-tsika ara-panahy satria samy nahita ny mama ny tsy fitiavana ny zavatra ratsiratsy ny tsy fitiavana ny zavatra tsy madio ny tsy fitiavana ny zavatra tsy manaraka ny soratra masina ahoana ny arovantsika an'izay zavatra ireo izany eo ezana anatin'ny 5 taona mampanantena izay fahita bokytsika misoratra hoe raha vao miditra Karamalaza ianao reto ny zavatra izay mila atao ny fahaefatra dia ny fambolena sy fiompiana raha miditra amin'ny lalan'ny manakary eny tsika miala kely ny croisement makaty eo amin'ny 1 na 2 kilometra misy tanàna atao ankepaka izay ao akavian-dalana misy 90 hektara io toerana io lazain'i Jesosy io ataovy ny azahoana io mba atao fambolena ka izay olona salama avy any Karamalaza mba mifindra monina any ankepaka misy ny olona eo adalana io tany tsy mahomokatra eo sy ny sisa kanefa Jesosy ny tena io ny famokarana hitantsika Karamalaza fa tendrombohitra sarotra ny mamboly eto io mbola tsy tratra araka ny tokony ho izy koa dia anatiny ho zavatra ho kendrena koa izany hoe andao amboly eo efa nanandrana atao izay tena maniry ny vary eo fa vitsy ny mpiasa dia ho any fa aleon'ny olona mijanona eto Karamalaza satria rehefa tonga ny isa-taona mba misy fidiram-bola betsaka ka fanoloran-tena izany no zavatra ilaina reto moa dia manao aso izahay amin'izay manana ingénieur mikasika fambolena na fiompiana satria tsy ho vitanay irery zany raha sendra misy zany mba afahany zany projet zany mandeha ina marina no atao ao ankepaka mba hamatsimbary ny aty fa tsy mety mitangorona amin'ity toerana kely ity ny ankabetsahany olona nefa misy tany 90 hektara anatin'ny programa atao anatin'ny 10 taona izany
Ny farany moa dia fanadiovana ny tanàna ty. Ny fanirian'ny mama dia tia Karmalaza ty dia ho tany mamirapiratra. Ny ataony mamirapiratra dia ny trano, ny hazavan'ny jiro sy ny mponina monina eo aminy. Mba hahatonga ny olona hieritreritra izy hoe rehefa makany Karmalaza dia mba hanao trano modely tahaka an'io koa any amin'ny toerana misy azy. Raha mandeha tsika ny lalan'ny Lokomby ny vatana, raha mahita trano vato mijoro nareo dia mpiasa avy aty Karmalaza no nanamboatra. Ka mahatsapa ny olona. Ary izay no fomba hanomezana asa ny tanora eto, azo ahondrana ny fanamboarana trano satria mahay mason daholo ny olona tsirairay. Misy ihany tokoa ny kilavadavaka hoe mena vola tsy vita ny trano, vola lany. Fa ny tanjona manaraka dia hoe azo ahondrana ny mpanao trano eto Karmalaza. Ka nizaniza ny entreprise tonga eto dia mba ny ingénieur no entiny fa tokony eto toerana no atao. Izany ny mahamodely araka ny resako mandrakariva ny pilipitranareo tsy tia za rehetra zao ny afaka miakatra eto, ny kabetsatsika ny mipetraka ebe. Fa ny pilipitranareo dia ny asanareo isa-tokantrano. Ataovy mahomby izany pilipitratsika izany. Ny zavatra kendrena moa dia hoe ahoana ny avatanjaka izany institution izany. Ka institution afaka mifandray amin'ny olona. Tsy menaka, tsy mitanondroka rehefa miresaka. Afaka miady varotra hoe manana maizy azy izay, zao ny azony ekena, zao ny tsy azony ekena. Ary izay nafinaritra ny mama. Tonga ny vahiny avy any Norvezy, te resaka aminao mama. Dia miandry izy. Ianao sahirana manamamboatra ny fipetrahana sy ny sisa ny azy ambany tsy eo. Rehefa miresaka ireo vazaha ireo na miteny norveziana na miteny anglisy sy ny sisa dia azo. Ianao miezaka mandika indraindray mandika teny diso. Izy indray no miteny tsy izay no lazay no menatra io. Hainy ny zavatra. Raha tena ady varotra be indrindra dia tena nanaovana an'ity tempoly ity. Raha tany Norvezy izy faraparan'ny mandehanany tany, rehefa ody izy dia nanontany azy ny norveziana, mama, inona no cadeau tianao homena ianao rehefa hody ianao? Efa ndresako eto koa izay mananatra anareo zanako izay makany ampita zaho. Tandremanaka milaza hoe mahafinaritra ny taninareo aty Norvezy ka te hipetraka aty. Rehefa manontany ianareo norveziana inona ny tianao, mahafinaritra anao ve ny aty Norvezy dia izao no lazay. Mahafinaritra ny Norvezy fa tsy atakaliko any Madagasikara. Satria raha vao milaza ianao izy hoe dia mahafinaritra aty tsara sakafo, tsara ny trano. Anio tsain'ny olona izay manontany ianao ilaza hoe olona tsy azo antoka aty. Vao herinandro izy mipetraka aty Norvezy dia efa tiany laozana ny tanindrazana. Ary izany ny herin'ny mama, tsy mahafoy ny tia Karmalaza aty izy. Ninona zavatra mamirapiratra hitany any ivelany. Mamirapiratra ny zavatra hitany tany an-danitra, te hijanona izy dia sosy miverina ianao manao mission hitory amin'ny olona. Ary nanomboka teo izy dia Karmalaza no entiny amin'ny fony. Tsy vola azo ny amin'ny fanaovana mission na ny ivelany Antananarivo dia miverina aty Karmalaza. Ka rehefa ody izy milazain'ny olona hoe inona ny cadeau tianao omena azy. Zaho izy tsy nangataka lamba, tsy nangataka fiara, tsy nangataka ninino, tsy vola. Satria fantatra fa fandrika io. Dia lazaiko aminy hoe misy fiangonana tsara tarehy anankiray any Arstady. Io fiangonan'ny Arstady io no tiako ataonareo any Karmalaza. Ketsona teo ny norveziana. So sarotra be izany mama. Ka tsy izany nanontany izy fa ianareo. Ianareo nanontany dia valiko io no tiako. Dia lasa nodina izy. Lasa ny herintaona ny roa taona tsy nitsangana ty fiangonana. Valy teny avy any dia hoe sarotra ny manao plan ny fiangonana ny Arstady any Karmalaza satria tsy manaiky ny ingénieur izay nanao azy. Raha tsy arahana tsipriny ny vy amboarinao sy ny sisa dia tsy manaiky izy. Izy mama velao tsy hana fiangonana. Nandritra ny taona lava, carte postale no mba hita amin'izany fiangonana nakasitrany mama izany. Ny carte postale iny ny angana nomena izay manana talenta tsirairay samy nanao ny sarisary dia aseho azy tsy ohatran'ity. Ngamba ingénieur 5 vao natafavoaka sary ohatran'izao. Ny fiangonana ny Arstady moa izany dia kely ihany izy satria ohatran'ny chapelle kanefa mahafinaritra ny manodidina azy. Ka misokatra izy dia afaka mahita ny any ivelany. Dia izay navita ity fiangonana ity voalohany. Ny fanitarana izay nataontsika iny dia gazon tao taloha ary nisy izay fampakaty taloha
dia seza fipetrapetrahany. Rehefa nangatana ny vola zay namen'ny Norvégiana azy hoe aiza amin'izay ilay vola nekenareo dia hoy zareo afatara loatra 5 taona zay niandry tsy nangatanareo ny vola nafindranay mitoeraka ezaky rehetra navita zao fiangonana zao. Ka rehefa nilaza ilay Norvégiana hoe mama lavitra loatra ka milaza fa ratsy ny lalàna fomba afindrahoan'ny Manakara dia izy hoe afindraho aty Madagasikara ry Norvége. Fa raha ekenareo ny findrahan'ny Norvége aty Madagasikara dia afindrako ity Karamalaza aty makany Manakara. Fanambarana izany hoe fa rehefa miady hevitra mahafantatra ny zavatra angatahana. Ka rehefa tsy mitovy amin'ny fisainana ninina ny vola be ataony dia mandaa izy mba tokon'izay koa tsika zanaka rehetra. Inona ny zavatra hangatahantsika raha miseho ny zavatra anankiray hoe misy olona mpanambola ny Islamo sy ny sisa ka te hanome vola ilaitsika ve izany vola ny Islamo izany nareo manana toetra hafa ireo araka ny fampianarana teto. Fa rehefa hitanao fa vola maloto dia lavo avy ianao mahantra fa mijoro mitongotra toy izay manan-karena kanefa ny tongony tanimanga. Mama dia mijoro amin'izay zavatra izay ary tsika rehetra izay nahafantatra rehefa milomano izy miverina amin'ny trano raty izay nanana toe-tsaina izany. Ho antsika izay ankalaza ny jobily izany manaraka toe-tsaina ny voalohany, toe-tsaina te-hanana zavatra tsara ary toe-tsaina izay afaka mijoro ka manambara hoe tsy menatra mahazanaka ny fifoazan'ny Karamalaza satria ny toetra ny reniko no hoeto. Tsy menatra raha hitory-teny satria nianatra soratra masina ary tsy menatra raha voatendry miasa andraikitra amin'ny fiarahamonina satria tsy voan'ny kolokolo. Ary izany mila ivavahantsika raitsika, zokontsika, zanitsika izay manana andraikitra lehibe amin'ny fitondrana. Indraindray tsika koa manome tsiny an'ireo olona roa. Ny mba hitako dia misy filoham-pirenena tsy latsaka ny efatra ny eo anataminy. Fa tsy mampangovotra azy izany. Alazainy izay lazainy amin'ireo olona ireo. Mivavaka ny anjarako. Ary mila an'izany ireo ray aman-dreny zanatsika amin'ny fitondrana ireo mila vavaka ary hery lehibe izany. Mahafantatsika ny herin'ny vavaka ary izany tsy azo atao kalo izany. Fa tsy hoe rehefa minisitra izy dia tsaratsaraina ny vavaka fa rehefa mpangataka izy ratsiratsy ny vavaka. Fa mitovy ny azy ny vavaka na manam-pahaizana na tsy manam-pahaizana satria mitarika ny olona ho any amin'i Jesosy. Izany mba nofinofinay amin'ny taona ho avy. Ka ireo fahitana izay efa nolazain'ny mama ihany izany ny fahitana hoentina anatin'ny 20 taona manaraka fa hatsaraina amin'izay izy. Ka manomboka amin'ny taona ho avy izany dia misy amin'izay ny action ny zavatra atao. Mikasika ny ara-panahy inona ny action ataontsika, inona ny hetsika izay ataontsika. Dia nampianatra ny ray aman-drenitsika teo mikasika ny fanambadiana satria mety manimba ara-panahy izany dia tokony hanana action izany ny tombony lehibe Karamalaza mikasika fanambadiana. Izao ny zavatra ekeny ary izao ny fampianarana tokony atao ary izao no lalana tokony atao dia ho hitantsika rehefa herintsika isa-taona izany. Mikasika ny sekoly dia misy action, inona ny atao rapitso, inona ny atao afakapitso. Mikasika ny lalana, inona ny atao sy ny sisa sy ny sisa. Izany tsy ho vitanay raha tsy miaraka amintsika tsirairay. Ny azy dia efa voalaza ny Isaia 4:12 tao. Hitaro, alalao ny tranonao, izy tsy mandainao hitaro, hoany amin'ny jentilisa. Hitantsika ny soratra masina. Rehefa nakany amin'ny jentilisa ny zanak'Israely dia nisy lalàna izay lazain'i Jehovah hoe tandremo mampanambady ny zanakareo amin'ny zanaky ny Kananita. Ka raha makany amin'ny jentilisa ny fitaran'ity tompy ity dia mampitandrina koa izay hoe tandremo mba tsy hampanambady ny zanakareo amin'ny zanaky ny Kananita. Fa be dia be ny zanaky Kananita manodidina. Dikan'izay tsika fifoazany Karamalaza izany tsy hiafina anatin'ity tanàna kely ity fa hivoaka tsika. Ny fitarantsika izany makany Manakara, makany Antananarivo, makany Eropa. Raha nahita statistika teo misy any amin'ny 720 ny vahiny tonga eto, misy avy any Poroy, misy avy any Angleterre, misy avy any Allemagne. Efa mitatra izany. Ary inona no sary hoentin'ireo zanantsika ireo any Frantsa, any Angleterre sy ny sisa. Tsika eto ny hanome izany modely izany. Tsika eto manome torolalana. Fa raha zanaka Karamalaza any Poroy ianao dia izao ny zavatra tokony atao izany. Izany no ny aingantsika amin'ity jobily ity. Ilaina ny fanokanana trano
fa ny fanokanana lehibe indrindra dia fanokanana ny toaitsaintsika hoe ny zanaka Karmalaza zany masedra ny etraketraky ny zao tontolo izao. Atao ketraketraky n'izao tontolo izao dia ioady amin'ny kolokolo, ioady amin'ny tsy famarinana, ioady amin'ny fanimbana ny tontolo ihany eo, ioady amin'ny fahalemena ny fiangonana eo. Ka tsika tokony olo laharana amin'izany hoe zahay dia misaotra an'i Jesosy, lavitra anay izany ady zany. Ary tsika manana ny Baiboly azo tsika dinina. Satria izay ny fampianarana hoe raha misy zavatra vaovao ahoana ny filazany ny Baiboly. Farany dia farany alohan'ny hamarana koa tsy toetra ny renitsika ny manilikilika olo. Ary tamin'ny CD izay namiditsika tamin'ny voalohany dia misy ny zoro vavolombelona hoe Jesosy ary izy mandray ny mpanota namany ka maika za mamany lava hanilikilika ny mpanota. Tsy midika izany miray amin'ny mpanota tsika, fa ahoana ny fomba azahoantsika ny fon'ny mpanota ka ho lasa zanatsika. Vavaka mafy amin'i Jesosy amin'ny jobily 570 taona be dia be ny zanaka Karmalaza izay manomboka tsy hitako amin'izao fotoana izao. Sao dia ny fihetsiko, sao dia tsika ny manilikilika. Fa tokony fotoana fibebahana io hiantsoantsika ny rehetrarehetra fa hery ho antsika raha mitambatra tsika. Fa mahafaly ny devoly raha tsika ato anatiny fanilikilika. Tsy nanana ny renitsika izany. Fa izay no zava-dehibe ilany amintsika araka ny voalaza ny Isaia 4:15. Ho afaka ny henatra ao, ho voninahitra ao, ny amaro ny zanaka ao. Ka ny zanaka maro izany misy ny maditra, misy ny tsy maditra. Ahoana ny iverenany. Fa tsika tokony hianaka amin'ny hianatra amin'ny zanaka Israely. Rehefa misy ady any Israely mitambatra izy rehetra ka sahirany ny arabo tsy maharesy io tanàna kely. Rehefa milamina indray ny ady fa nipatsipaka an'ilay izy. Fa izay heriny izay amin'ny ady anankiray hatrena izay ny ianarantsika. Ka inona ny hery iraisantsika dia ny hery miady amin'ny devoly. Fa raha tsika indray manokatra varavarana ho an'ny devoly dia malemy ho ato an-tranontsika. Manontena fa hiaradia aminay ianareo ohatra manavatena fa fahatsapahako ny ezaka izay nataontsika hatramin'izay dia miroso mandrakariva ny fampandrosoana izany asa tsara izany. Ary ny targetra dia izay olona mivavaka eto dia mba hanana toera-sahaza sy aheno ny feo izay ampianarinay. Ary izany mahatonga ireo investissement be dia be, asiana seza, asiana gradin, asiana fanamafisam-peo, asiana televizion. Satria ianareo no tianay hahita izany fahasoavan'Andriamanitra. Izay mandalo ihany ianareo amin'ny toetra iarivavaka. Jesosy Tompo mety eritreritra maha-olombelona izany. Kanefa tsapanao misafidy azo atao hoe tambanivohitra anankiray anao aty Karmalaza vehivavy koa. Nasehonao fa rehefa ianao mifidy dia manana izany hery izany. Tsy natahotra ny mpanomponao tsy nijery ny tenany hoe tsy mahay aho. Fa rehefa ny fananao nahosotra ho azy dia afaka mijoro izy. Ka firenena maro nanaiky azy eny na ny firenena mamirapiratra tany Norvezy ary dia nanome maro voninahitra ho azy. Tsy mamama azy. Fa fisiany Jesosy ao anatin'ny fiainana dia matoky sy mankalaza ary manaja izany mpanompon'Andriamanitra izany izao tontolo izao. Izay nalehana tany Amerika na tany Fransa dia miondrika satria Jesosy ny ao aminy. Izay taranaka mandimby amin'izao fotoana izao. Manokatra varavarana ho anay ve ny olona raha miditra amin'ny tokantrano anankiray izay sa akatona ny varavarana satria tsy azo antoka izy iray. Jesosy niangatana fifonana tokoa mba hitohy izany asa masina nataon'ny mpanomponao izany. Na tanora na olo-dehibe na izay manana andraikitra ka tonga ny olona hilaza hoe hafa ihany ny zanaka Karmalaza. Ohatra ny manavatena izahay fa tsy maintsy resahana ity toerana ity satria izany no ankalazana eny ny taona moavy. Vavaka ireo toby rehetra miara-miasa amin'ny Karmalaza fa ny mena sao tanàna manolotrony. Ary tamin'ny andron'ny mpanomponao dia efa nisy izany fiara-miasa izany. Hisokatra amin'izany izay kanefa raha hisokatra amin'izany inona ny toetra hoentinay makany. Mivavaka ao amin'ireo mpanomponao izay tonga maro avy any atsy mavaratra mandrefana. Ao ny
maratra fo no ny zavatra maro etraketraky ny satana kanefa rehefa hiala eto izay dia ilazy hoe nandresy an'izao tontolo izao Jesosy satria hitanay sy iainanay izay raha nomboka niezaka izahay mirakitra izay atolotray rehefa avy eo hanomboana izany asa izany ianao ny hanokatra ny fonay tsirairay mba afanay manolotra izany vony izany toy izany ny teny eto ny toriteny atao dia apetraka aminao izany Jesosy vola